Raisinao fifaliana sy tombotsoa hatrany ny miaona finaritra aminao a atao anatin'izao fandaharantsika izao ary anohizantsika n'ilay lohahevitra mahaliana manao hoe onona eo aminy aho. Raisinao fifaliana ihany koa ny mampiatrano ny pasteur André Paradina Fanera izay miaraka manohy ny fandalinan'ny ten'Andriamanitra amintsika efa herinandro maromaro izao. Miarahaba anao tonga soa indray pasteur. Fifaliana mandrakariva namanadinao no ionana ary hiarahana mandinika ny ten'Andriamanitra koa izay tena fitahiana ao antsika ary manona ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva amin'ny alalan'izao fandarana izao. Ya, eny ary ny resaka mikasika ny tao amin'ny efitra masina isika tamin'ny fiaonana farany. Tsara raha asiana jiro todika kely vetivety ho an'ireo izay tsy mahatsiaro ny lohahevitra ny arahantsika ahafahana manohy hatrany dia lavitra ezaka iarahana amin'ity. Inasy ndao anao famintinana foy isika makasika ny izay fizarana izay efa nodiny antsika tamin'ny lasa teo izay izay efa voalazanao teo hoe efa ao amin'ny efitra masina zany tsika ankehitriny izay tsy miala amin'ilay lohahevitra onona eo aminy aho. Dia iny efa nazavaintsika naminadinao hoe tsy hoe ao amin'ny efitra masina sy masina indrindra vao tena zava-dehibe fa le aty amin'ny kanja tsy tena zava-dehibe satria hoe ty ivelany tsy izay le izy fa le ten'Andriamanitra tamin'ny Mosesy dia mazava tsara amin'ny Exodus 5:20 manao hoe asaivo manao fitoerana masina ho ahy izy dia onona eo aminy aho. Dia rehefa nanamboatra le fitoerana i Mosesy mba ahafan'Andriamanitra monina eo amin'ny olona dia voafoaka anatin'izay avokoa ny kianja sy ny efitra masina sy ny efitra masina indrindra. Voafoaka anatin'izay. Dikan'izay amin'ny alalan'io fitoerana io izany hoe ny tabelina kely rehetra mihitsy na mijerevantsika tamin'ny voalohany aza ilay fitodika an'ilay tabelina kely efa tafiditra ao anatin'izay koa. Efa tafiditra ao anatin'ny izay le hoe onona eo amintsika Andriamanitra amin'ny alalan'ilay tabelina kely. Dia nazavaintsika hoe ao amin'ny efitra masina misy fanaka anankiroa dia ny latabatra misy mofo aseho sy ny fanaovan-jiro izay efa nazavaintsika teto izay tamin'ny fandarantsika tamin'ny lasa izay amin'ny alalan'ireo zavatra ireo no honenan'Andriamanitra eo amin'ny olona amin'ny alalan'ny mofo sy amin'ny alalan'ilay fanaovan-jiro izay mazava mahafinaritra ilay izy fa misy fanaka ihany koa amin'ilay efitra masina dia ilay altara fandoroana didika azo manitra izany. Fandao vakitsika amin'ny ten'Andriamanitra amin'ny Hebreo 5 dia vakitsika ny 2 ka hatramin'ny 5 izay manazava tsara mihitsy ara-baiboly hoe ilay fandoroana didika azo manitra dia tafiditra ao anatin'ny fanakan'ny efitra masina indrindra fa tsy anisan'ny fanakan'ny efitra masina. Amin'io Hebreo 5 no milaza an'izay. Hebreo 5 ka ny 2 hatramin'ny 5. Fa nisy taberna kely voavoatra ny efitra voalohany ilay atao hoe ny fitoerana masina izay nisy ny fanaovan-jiro sy ny latabatra ary ny mofo aseho. Ary ao anatin'ny efitra lamba faharoa no nisy ny taberna kely izay atao hoe ny fitoerana masina indrindra izay nisy lovia volamena fandoroana didika azo manitra sy ny fiaran'ny fanekena izay voapetaka takela-bolamena avokoa ary tao anatin'io nisy ny vilany volamena izay nitoeran'ny mana sy ny tehiny arona izay mitsimoka ary ny vato fisaky ny fanekena. Ary teo ambonin'io koa ny kerobima nisy ny voninahitra izay nanaloka ny rakotra fanaovam-panavotana tsy azo nalazaina tsirairay ireo ankehitriny. Mazava ny ten'Andriamanitra izy hoe ny efitra voalohany izy izy ilay atao hoe fitoerana masina dia nisy zavatra anankiroa tao ny fanaovan-jiro sy latabatra ary mofo aseho. Dia izy ary ny efitra lamba faharoa izay atao hoe fitoerana masina indrindra dia misy ny lovia volamena fandoroana didika azo manitra sy ny fiaran'ny fanekena. Zay zany izy namanadinao. Misy antony io tena misy heviny lehibe mihitsy zany hoe fa maninona no tafiditra ao anatin'ny fanakan'ny efitra masina indrindra lay fandoroana didika azo manitra. Zay le izy ndao somary mitina kely antsika
hoe inona ny tena afatra tian'Andriamanitra omenantsika amin'ny alalan'io taberna kely io zany, ka atanteraka an'ilay lo hevitra lehibe hoe onona eo aminy aho, onona eo aminy aho. Zao lay izy fitininy eo amin'ny kanja dia mahitsika ny altara fandoroana fanatitra, fanaovana fanatitra, ilay zanak'ondry zay vonoina de atao fanatitra amin'ilay altara, ary mahita ihany koa tsika ny tavy fisasana fanadiovana. Inona ny zavatra asehoan'ireo zavatra anankiroa ireo? Famelan-keloka, famelan-keloka sy fanesorana ny fahotana, fanadiovana ny fahotana. Zay zany nasehon'ny ireo fanaka anankiroa eo amin'ny kanja. Zany hoe famelan-keloka, fanadiovana fahotana, fanamarinana. Lay olona zay mpanota amin'ny alalan'ny fanatitra zay ataony sy lay tavy fisasana dia voavela heloka izy ary voadio izy ho afaka amin'ny fahotana. Voamarina izy. No hamarinina izy. Satria zay zany le hoe fanamarinana. Hamarinina lay mpanota amin'ny alalan'ny fanatitra sy ny tavy fisasana. Hamarinina de diovina izy. Araka ny ten'Andriamanitra tsy misy madio izy na de ray azy. Samy efa nanota izy rehetra, tsy misy marina akory azy. Kanefa amin'ny alalan'ireo fanaka anankiroa ireo dia hamarinina lay mpanota, diovina izy ary avela ny elony. Avy eo rehefa namarinina izy, rehefa navela heloka izy, dia afaka miditra ao amin'ny efitra masina. De ao amin'ny efitra masina amin'izay zany mihinana an'le mofo, mihinana an'le mofo dia mandeha amin'ny mazava, manaraka an'le mazava, manana ny mazava. De mazava ho azy raha manamalaza le mofo, Jesosy anie le mofo e. Le mofo nidina avy any an-danitra, Jesosy Kristy zao natoko fahinana. Ary le fanaovan-jiro, le fahazavana, Jesosy koa le fahazavana. Jesosy mazava. Zay le izy De le olona zany rehefa avy no hamarinina teo amin'ny kianja, rehefa navela heloka, nidiovina afaka amin'ny fahotana teo amin'ny kianja, dia miaina miditra amin'ny efitra masina, zany hoe miaina amin'ny Jesosy. Zay le izy. Miaina amin'ny Jesosy, mivelona amin'ny Jesosy Kristy, manaraka miaina mandeha mazava tahaka ny Jesosy Kristy. De zay le dingan'ny fanamasinana. Dingan'ny fanamasinana. Rehefa avy namarinina dia miroso amin'ny dingan'ny fanamasinana. De le dingan'ny fanamasinana na manadinao de le eo amin'ny efitra masina no manomboka le izy. De miaina amin'ny Jesosy. Hitanao, de zay le tenaina apôstôly Paoly hoe voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana ao izy. Tsy izao intsony ny velona, fa Kristy ny velona ato anatiny. Zay tsara, misy heviny be mantsiny hoe voaomby miaraka amin'ny Kristy. Taiza izy mivoamby miaraka amin'ny Kristy? Teo amin'ny hazo fijaliana, fanatitra. Tery amin'ny altarany zany no seho hoe maty miaraka amin'le zanak'ondry teo amin'ny altara. Voaomby miaraka amin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ao izy, teo amin'ny altara. Rehefa vita zay dingana zay, nanombo ny tenanao, miaraka tamin'i Jesosy ianao teo amin'ny hazo fijaliana, noho ny fahotanao dia nanombo ny tenanao teo amin'ny hazo fijaliana miaraka tamin'i Jesosy Kristy. De mitohy amin'izay de izy ny tena apôstôly Paoly, tsy izao intsony ny velona fa Kristy no velona ato anatiny. Miditra ao amin'ny efitra masina, mihinana an'le mofo, miroso amin'ny dingan'ny fanamasinana. Atsiarovako an'ilay andininy hoe ianareo koa ny fahazavana zao tontolo zao Jesosy. Rehefa mandray an'ilay tena fahazavana zany de miaina amin'ilay fiainan'ny mazava, manaraka ny mazava, tsy mandeha amin'ny maizina. Zay, tsy mandeha amin'ny maizina intsony satria le hoe mandeha amin'ny maizina anie zany hoe mandeha mbola miaina amin'ny fahotana. Zay le hoe mandeha amin'ny maizina. Fa efa afaka tamin'io ovakitsika mantsy zay satria roso amin'izay tsika zany no anatin'izay na manadinao. Dia mandeha amin'ny fahamasinana, miroso amin'ny fahamasinana. Manomboka eo zany ilay dingan'ny fahamasinana de miroso sika mahatrany amin'ny efitra masina indrindra. Ndao raha maky ny ten'Andriamanitra tsika ao amin'ny Romana toko 9 ny andiny 7 sy ny 4. Romana toko 9 ny andiny 7 sy ny andiny 4. Iza no hiampangany eo ny mboafidin'Andriamanitra
Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty, eny, sady nitsangana tamin'ny maty koa, ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Zao tsara. Iza ao zisy no iapanga an'iza ao zisy? Olom-bo fidin'Andriamanitra. Le olona zay efa voavela heloka, le olona zay efa voadio kary amikanja no miditra ao amin'ny efitra masina ary miditra ihany koa ao amin'ny masina indrindra manoloana ny fiaran'ny fanekena zay misy ny 10 de ozy izy ny ten'Andriamanitra. Iza no iapanga an'ilay olon'Andriamanitra, le olon'Andriamanitra zay efa le fanazavaiko teo zay, de ozy izy ny ten'Andriamanitra ato. Aonao izy iza ny apangany olom-bo fidin'Andriamanitra ozy izy? Andriamanitra no manamarina azy. Zay, Andriamanitra no manamarina azy. Zay no teneko anao teo le hoe fanamarinana. Efa namarin'Andriamanitra le olom-bo fidiny, namarininy, nanomboka hatrany amikanja, le dingan'ny fanamarinana. Avy eo vita rehefa nandalo ny dinga fanamarinana izy de miroso amin'ny dingany fanamasinana. De eto amin'izay miteny hoe izy ara ny apanga azy ozy izy, efa namarinina izy. Ary raha efa namarinina izy, dina zavatra ataon'i Jesosy amin'izay, mandeha efatra amby tempo mahafinaritra be ny baiboly. Inona ny ataon'i Jesosy rehefa namarin'Andriamanitra le olona? Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty, eny, sady nitsangana tamin'ny maty koa, ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Aiza misy ny seza fiandrianan'Andriamanitra? Ao masina indrindra. Ao masina indrindra. Mipetraka ao tanana ankavanan'Andriamanitra ozy izy. Jesosy io ao masina indrindra anie zany. De inona nataon'i Jesosy eo tanana ankavanan'Andriamanitra? Mifona ho antsika. Miditra amin'izay tsika namana dinao am'lay altara fandoroana didikazo manitra. Satria mifandray amin'izay zany io toko sy andinina Romanina io. Timoty voalohany toko 2:15 no andeha vaky itsika. Timoty voalohany toko 2:15. Inona kay le tiany lazaina hoe mifona ho antsika Jesosy eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Timoty voalohany toko 2:15. Zao no vaky ny teny aminaran'i Jesosy. Fa iray no Andriamanitra ary iray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesosy zay olona. Zay. Mpanalalana. Zay kely le ataon'i Jesosy. Eo ankavanan'Andriamanitra, mpanalalana. Manalalana antsika amin'ny olona. Inona ny ataony amin'ilay hoe mpanalalana izy? Hebreo toko 7 indray no vaky itsika. Hebreo toko 7 andeha 12 sy ny 14 ary ny 15. Hebreo toko 7 ny andininy 12. Ary tsy mba nitondra ranosylà sy ranjan'akomby izy, fa ny ranony tenany de niditra indray mandeha ho any amin'ny fitoerana masina ka nahazo fanafotana mandrakizay. Andiy 14 14. Maika fa ny rano Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manan-tsino an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no ahadio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanomponareo an'Andriamanitra velona. Ary noho izany dia mpanalalana amin'izay fanekena vaovao izy rehefa niaritra fahafatesanao fanavotana amin'ny fahotana natao tamin'ny fanekena voalohany mba ahazon'izay vao antso ny teny fikasana dia ny lova mandrakizay. Tena mahafinaritra io jereo mamarana anazy amin'ny 15. Le hoe ary noho izany ozy izy dia andaso vakiko lesy andininy 15. Ary noho izany dia mpanalalana amin'izay fanekena vaovao izy rehefa niaritra fahafatesana fanavotana amin'ny fahotana natao tamin'ny fanekena voalohany mba ahazoan'ny izy ao izy zay vao antso. De zay ihany koa le tenenan'le Romanina hoe iza ny anameloka an'olom-bo fidin'Andriamanitra. Zay vao antso misy dika io zany mba azahoany zay vao antso ny teny fikasana dia ny lova mandrakizay. Lova mandrakizay, fiainana mandrakizay. Eo zany lay zavatra ataon'i Jesosy ao masina indrindra no miantoka ny lova mandrakizay ho an'ny voantso. Zay ke zany le zavatra ataon'i Jesosy ao masina indrindra. Io no miantoka ny lova mandrakizay ho an'ny zay voantso dia Jesosy
Mpanalalana, manalalana atsika. Misy hevitra ohatran'izao mantsany na manadinao tsara na mampahafantana hoe Jesosy mifonao tsika. De hoe le mifonao tsika. De ahoana hoe mifona amintsika? Raha manoto tsika de mifona Jesosy. Kanefa zavatra miseho, impiry ianao manota? Isan'andro. De manoto ianao androany de mifona Jesosy. Manoto indray ianao rapitso. De mifona koa Jesosy. De manoto indray ianao afaka kapitso. Mbola mifona foana Jesosy. Tandrina tsara. Fa ny ten'Andriamanitra de miteny fa indray mandeha izy no mitondra ny rano tenany ka niditra atao amin'ny efitra masina. Indray mandeha. Fa tsy hoe isan'andro. Indray mandeha Jesosy no mitondra ny rano tenany ka nanao fanavotana mandrakizay. De ndao vidirantsika lalina kely ny mahakasika an'izay ary. Salamo 2:32 vakitsika ne. Davida de efa Davida de efa nahafantatra tsara an'io asa zay ataon Jesosy ao amin'ny efitra masina indrindra io. Dia lay manalalana atsika. Ahoana ny fomba ilazany Davida azy? Ny amin'ny famelan-keloka nataony Davida masikila. Sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona zay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahy. Zay. Mahafinaritra matetika famakintsika izy io ohatra mahazatra fotsiny mamaky azy fa ny tena foto-kevin-dehibe dia aiky manazava ny asa ataon Jesosy ao amin'ny efitra masina indrindra ao amin'ny tabela kely io Salamo 2:30 io. De hozy izy Davida, sambatra ny olona zay voavela ny elony. Taiza ny voavela ny eloko? Tany amin'ny altara. Ny aiky ny fahotany teo amin'ilay zanak'ondry, vonoina zanak'ondry tao fanatitra. Mahatandrino Jesosy Kristy maty noho ny fahotan'ny olona mba ka nandatsaka ny rany ho famelan-kely. Sambatra ny olona zay voavela ny elony izy. Zao tsara le tenainy Davida, tena dingana mihitsy ilay izy ao amin'ilay tabela kely. Voavela ny eloko avy eo voasarona ny fahotany. Nosaromany Jesosy ny fahotany. Aiza no miseho zany zavatra zany? Ao amin'ny efitra masina no miseho zany. Amin'ny alalan'ilay didikazo manitra. Inona moa zavatra atao eo amin'ilay altara na manadinao? Asiana didikazo manitra eo amin'ilay altara dia misy setroka manitra. Zay ilay zany setroka manitra zay mandrakotra an'ilay efitra lamba zay na amafazana ny rà ilay zanak'ondry. Zay novonoan'ilay mpanota teny amin'ny altara. Afafy eo amin'ny efitra lamba ny ran'ilay zanak'ondry. Zay tafafindra tao amin'iny rà iny ny fahotan'ilay mpanota. Sady zay dia afafy eo amin'ilay efitra lamba. Dia feno rà zany le efitra lamba io. Feno rà. Ary eo amin'ny tabelina kely aitsika tsara fa tsisy varavarankely ao. Eritreretinao amin'izany ny zavatra miseho. Dia ilay didikazo manitra no mandrakotra na manarina an'ilay fofona avy amin'ilay rà eo amin'ilay efitra lamba. De hozy izy Davida, sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Efa mampiseho sady an' Jesosy Kristy zay manarina ny fahotan'ny olona io. Manarina ny fahotan'ny olona. Zay zany le fanamarinana. Saroman Jesosy ny fahamarinany lay mpanota. Saromany zay le voasarona ny fahotany. Ny fahamarinana Jesosy no anaronany. Zay le setroka manitra manarina an'ilay fofona eo amin'ilay efitra lamba zay tandidon'ny Jesosy Kristy. De inona zavatra miseho rehefa voasarona ny fahotan'ilay olona? Zao tsara. Miditra masina indrindra mantsitsika io zany zao. Inona zavatra miseho rehefa saroman Jesosy ny fahotan'ilay olona? 2 de ahoana izy? Sambatra ny olona zay tsy sain Jehovah eloka. Tsy sain Jehovah eloka. Tsy sain Jehovah eloka tsony izy. Zany hoe tsy misy eloka tsony izy ny dikany. Zay le tsy sain Jehovah tsony ny elony. Afaka tanteraka izy. Voasarona fahotany dia tsy sain Jehovah eloka le olona. De ny fiainan'le olona zany manomboka hatreo de le tapany farany ary tsy misy fitaka ny fanahy.
ndao amafitsika zay Romanina toko fahenina tompoko, Romanina toko fahenina ary io am'izay zany no manamafy an'izay. Vovela eloka, vosarona amin'ny fahotany, tsy sain Jehova eloka intsony izy, mijoro anatrany lalàna sy ny didi folo izy, tsy voeloka izy, tsy voeloka izy, tsy sain Jehova eloka izy, ary tsy misy fitaka ny fanainy. Tsy mandika ny lalàna intsonany izy ndika zany tsy mandika ny lalàna, tsisy fitaka ny fanainy. Fa ndao vakitsika le Romanina ary Romanina toko fahenina ny andiny voalohany sy ny faharoa ary ny andiny fafito sy ny fahavalo. Romanina toko fahenina ny andiny voalohany sy ny faharoa. Inona ary no olazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika itombon'ny fahasoavana? Sanatria zany, ataontsika zay efa matiny amin'ny ota ahoana no velona amin'ny indray, no velona amin'ny ihany. De fafito sy ny De ny fahavalo. fafito, fa izay efa maty de afaka amin'ny ota. Ary raha niara-maty tamin'i Kristy isika, de mino fa hiara-belona aminy koa isika. Zay. Inona ary no lazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va tsika hitombon'ny fahasoavana? Inona le fahasoavana? Ho saronana ny fahotany, ho avelany elony, noho ny am' Jesosy mpanalalana eo ankavanan'Andriamanitra, manarina ny fahotana ary mamela heloka. De hoy ny Romanina, inona ary no lazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota raha ve zany tsika? Satria mba hitombon'le fahasoavana, satria Jesosy manarina ny fahotantsika, de mbola hitoetra amin'ny ota ve tsika? Valina, sanatria zany, sanatria. Ataontsika zay efa maty amin'ny ota ahoana no ho velona aminy indray. De ahoana zany tokony ho hivelomantsika ankehitriny? Zay le tenainy apôstôly Paoly, hoe voaomby araka amin'ny Kristianao tsy zalena, tsy izaho intsony velona fa Kristy ny velona ato anato. De toy zany izy, azay hivelomaka amin'ny nofo ankehitriny de hivelomaka amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra. De hozy izy le Romanina andiny fafito sy ny le fahavalo manamafy an'izay. Ary zay efa maty dia afaka amin'ny ota. Afaka tamin'ny ota izy, tsy sain Jehova eloka intsony izy, satria voasarona ny fahotany noho ny fahasoavana zay ataon'i Jesosy. Ary rehefa voasarona ny fahotany ka afaka amin'ny ota izy, de ny fiainany andiny fahavalo, ary raha miara-maty tamin'i Kristy isika dia mino fa hiara-belona aminy koa isika. Zay mahatonga ny apôstôly Paoly hoe tsy izaho intsony ny velona fa Kristy no velona ato anatiko. Ndao mafitsika lisy namanadinao ary tsy miala amin'ny Romanina toko fahenina ihany, ny andiny fahaefatra ambin'ny folo sy ny fahadimy ambin'ny folo ary. Romanina toko fahenina ny andiny fahaefatra ambin'ny folo sy ny dimy ambin'ny folo. Miroso amin'ny dingantsika zany zao ao amin'ny efitra masina indrindritsika. Fa ny ota tsy anakery aminareo, fa tsy mba ambanin'ny lalàna ianareo fa ambanin'ny fahasoavana. Ahoana ary? Anota va isika saingy tsy ambanin'ny lalàna fa ambanin'ny fahasoavana? Sanatria izany. Zay. Anota va isika satria tsy ambany lalàna fa amban'le fahasoavana. Asa ty fa Jesosy eo ankavanan'Andriamanitra, eo akaikin'Andriamanitra, mifona manalalana atsika, manoloana ny fiaran'ny fanekena, misy ny lalàn'Andriamanitra. Lalàn'Andriamanitra manameloka amin'ny mpanota. Satria zay, iza nanameloka ny olom-bafidin'Andriamanitra? Izy le Romanina toko fahavalo, Andriamanitra no manamarina azy. Jesosy eo ankavanan'Andriamanitra manalalana atsika, manarina ny fahotantsika. Le didikazo manitra, manarina ny fahotantsika. De hozy izy le Romanina, anota raha ve tsika? Satria tsy melony lalàna intsony tsika noho le fahasoavana. Zay le izy, zay le hoe ambany lalàna, zay le hoe ambany fahasoavana. Tsy melony lalàna intsony tsika noho ny fahasoavan'i Jesosy, de tsy melony lalàna intsony, ka anota raha ve tsika? Sanatria zany. Mahafinaritra anie ny ten'Andriamanitra naminay tinao e. Ahoana raha ny tokony fiainantsika ary miaraka amin'i Jesosy ao amin'ny efitra masina indrindra. Zay zao le ataontsika io hoe onona eo aminy aho ao amin'ny efitra masina indrindra. Zay. Andiny fa valo ambin'ny folo, sivy ambin'ny folo ary ny andiny faharoa amby roapolo. Romanina toko fahenina ihany. Romanina toko fahenina ny andiny fahavalo ambin'ny folo. Ary rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo, de tonga mpanompo ny fahamarinana. Miteny araka ny fanaon'ny olona noho ny fahalemen'ny nofinareo, fa tahaka ny nanoloranareo ny momba ny tenanareo ho mpanompon'ny fahalitoana sy ny tsy fanarahan-dalàna
atateraka ny tsy fanarahan-dalàna de mba hatolory ankehitriny toy izany koa ny momba ny tenanareo ho mpanompo ny fahamarinana atanteraka ny fahamasinana. Zay andiny faharoa amby roapolo ny faharoa amby roapolo fa ankehitriny rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra de manana ny vokatrareo amin'ny fahamasinana ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Zay mazava be ny ten'Andriamanitra naminatiny. Rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo de tonga mpanompon'Andriamanitra. Le andiny faharoa amby roapolo mamitina an'lisy ankehitriny rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo noho ny fahasoavana noho ny Jesosy Kristy manarina ny fahotana noho Jesosy Kristy namela heloka eo amin'ny altara noho Jesosy Kristy manadio afaka amin'ny fahotana eo amin'ny tafy noho Jesosy Kristy zay manamarina ny mpanota rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo ka tonga mpanompon'Andriamanitra dia manana ny vokatrareo dina le vokatra osisy ho amin'ny fahamasinana ary ny fiainana ary ny farany fiainana mandrakizay. Dingan'ny fahamasinana de ny farany fiainana mandrakizay rehefa natao afaka amin'ny ota. Zay zany le hoe onona eo aminy ao amin'ny efitra masina indrindra Andriamanitra. Io andiny faharoa amby roapolo no milaza an'izay. Natao afaka tamin'ny ota le mpanota de manana ny vokatra eo amin'ny fiainany fahamasinana de ny farany fiainana mandrakizay. Zay zany le dinga. De fantanena petraka za zao naminadinao aiza ho aiza zany zao misy atsika raha am'izay raha atao ny fampiarana zany ankehitriny aiza ho aiza am'izay zany zao misy atsika dingana misy atsika aiza ho aiza mbola any am'le kanja ve sa ao amin'ny efitra masina ve sa efa miaraka am' Jesosy ao amin'ny efitra masina indrindra satria azadio fa Jesosy any an-danitra lero manatovavana Kristy mipetraka ao tanànankavanan'Andriamanitra mifona ho atsika manalalana mpanalalana atsika izy aiza ao amin'ny efitra masina indrindra zany rehefa ao zany tsika zao ao amin'ny efitra masina indrindra miaraka am' Jesosy de raha eo amin'ny efitra masina indrindra miaraka am' Jesosy tsika monina miaraka am' Jesosy ao amasina indrindra tsika manahoana ny fiainantsika. Zay indrindra tiako atongavana mba manahoana ny fiainantsika manoloana an'izay sao de mbola tavelana amin'ny kanja ary ny fiainantsika manota ao manao fanatitra indray manota indray tondra fanatitra manota indray tondra fanatitra tseo ya mahafinaritra le fizoin-kevitra raha satry foana mbola hotohizana sy ho vaoboasany mantsipireny kanefa manapetra ny fotoanantsika koa andao ary entina mavaka indray zany toerana sarobidy ametran'Andriamanitra antsika izany indrindrandrindra ny tanjona ho antsika ry amin'ny andin'ny faharoa amby roapolo tam'ilay vaky teny teo fiainana mandrakizay ho an'ny mpanaraka ny fandarana tsy ankanavaka. Inazy amaky an'ity toko sy andinina iray ity tsika naminadinao dia hivavaka aorianan'izay amitianatsika zay le dingana rehetrarehetra zay sady ampieritreritra atsika ihany koa ry havana malala hoe ona eo aminy aho zy izy Andriamanitra ona eo aminy asa dino zay loha hevitra lehibe zay de mba hahafan'Andriamanitra monina eo amintsika de nasaina nanamboatra n'ilay tabelina kely de misy dinganao ao anatin'io zay efa voazava teo le dingana famelan-keloka fanadiovana fanesorana ny fahotana dingan'ny fanamarinana moroso amin'ny fanamasinana de farany fiainana mandrakizay. Zay ny le zay ny dingantsika am'ty loha hevitra ty satria ny hafaran'ty loha hevitritsika ty dia miara-monina am' Jesosy any am'ilay fiainana mandrakizay. Zay ny amaranantsika azy fa ndao maka an'ty tenitsika amin'ny Korintana voalohany toko fahenina ny andin'ny fahasivy ka hatramin'ny faha-raika ambin'ny folo. Korintana voalohany toko fahenina ny andin'ny fahasivy hatramin'ny faha-raika ambin'ny folo. Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba handovan'ny fanjakan'Andriamanitra aza mety ho fitahany ianareo fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny mpierina sy ny mpamamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankeriny de tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Ary efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo saingy efa voasasa ianareo efa no hamasinina ianareo
efa no hamarinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanan'Andriamanitsika. Mahafinaritra io teny io. Efa mba toy izany ihany ny sasany taminareo izy izy, le voalazany teo aloha teo zany, tsy handova amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria misy toetra lazainy maro be teo. Efa mba toy izany ihany ny sasany taminareo izy izy, saingy Voasasa. eo amin'izay le dingana. Efa voasasa ianareo, efa namasinina ianareo, efa namarinina ianareo tamin'ny fomba ahoana? Tamin'ny raha anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fanahin'Andriamantsika. Io zany mamety nazy. Le dingana voasasa, namarinina, namasinina tamin'ny anaran'i Jesosy. Le mpanalalana sy ny fanahy hidirantsika io amin'ny lohahevitsika manaraka sy ny fanan'Andriamanitra ihany koa. Andaontsika hivavaka ary. Raina izay ny an-danitro misaotra noho ny amin'ny famindrapo izay ataonao aminay. Misaotra noho ny amin'ny fahasoavana an'kio, fahasoavan'i Jesosy Kristy no namonjena anay. Ary izany fahasoavana izany no ivelomanay ankehitriny. Mazava aminay ny teninao fa ao amin'ny efitra masina indrindra ianao Jesosy manalala na mifona ho anay eo ankavanan'ny ray. Manoloana ny didifolo ny lalàna izay manameloka ny tsara anay. Tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Jesosy Kristy. Rakofy ny fahotanay Jesosy, rakofy ny fahamarinanao. Ka ianao tokoa ny hanamarina anay ka hiainanay zany fanamarinana avy aminao izany, hirosony amin'ny dingan'ny fahamasinana miaraka aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anonanay mivavaka. Amen. Dia mankasitraka anao zay tamin'ny faharetanao nanaraka ny fandarantsika teto ary manantena fa mbola mahaliana anao ny toy an'ity loha hevitra iarahantsika ity ho amin'ny manaraka indray. Isaorina ireo namana teknisiana izay nanao ny aintso zavatra, isaorina ny pasteur André Baratiny Farera mitondra ny famelabearana ary ny ankasitrahana eram-poeran-tsaina ianao mpiaino an'zaina sy mpijery ny fandarana izay mbola vonona hiaraka aminay amin'ny fotoana manaraka. Veloma tompoko.